Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez. Rendons votre voyage agréable. Vous regardez Zaatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Tonga sondray eto anatin'ny fandarana Zahatany tompoko lasy tompoko vavy miarahaba antsika rehetra ary asaiko sika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Araka ny efa nambarako tamin'ny heriny dia hiopana betsaka amin'ny fizahantany maharitra na ny tourisme durable ny fandarantsika androany. Tsy mandehandeha ho azy na resahana fotsiny mahakasika izay fizahantany maharitra na tourisme durable izay fa misy ny stratégie apetraka na amin'ny fampiroboroboana azy na amin'ny fametrahana azy na amin'ny fanatanterahana azy. Nanao fanadihadiana tamina mpisehatra anankiroa eo amin'izay fizahantany maharitra izay ny fandarana Zahatany dia eo aloha voalohany indrindra ny National Tourism Development na ny NTDSA izy ity dia solon-tenam-panjakana anisan'ny mamoitra izay fizahantany maharitra izay. Tao ihany koa ny Gotravel mpandraraha anankiray anisan'ny mivarotra sy manana circuit an'izay tourisme durable izay ka fianakaviana anankiray izay monina eny Atsinjony Ampangabe commune rurale Behentsy district Ambatolampy no mahazo tombotsoa sitraka an'izay hoe vokatry ny fampiarana ny fizahantany maharitra izay. Ary ao ny fanadihadiana miaraka amin'ilay Manelize. Eto no atao hoe Atsinjony, tanàna atao anatin'ny fokotanina Ampangabe 720 kilometatra, miala ny Antananarivo renivohitra manaraka ny lalam-pirenena fahafito. Tantsaha ny ankamaroan'ny mponina eto, mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana. Isan'izany ny fianakaviana Roko, monina amin'ity tokantrano ity miaraka amin'ny vady aman-janany. Ny fankafizan'ny mpizahatany maka sary ny trano gasy sy fomba fiainan'ny mponina eto no nanomboan'ny tantaran'ny Atsinjony sy ny agence de voyage et tour opérateur Gotravel nanomboka tamin'ny taona 2012. Satria eto dia toerana anankiray ahitana fianakaviana misa maromaro fa ireto fianakaviana ireto no safidiana manokana mba hanampiana zareo amin'ny resaka amin'ny atao hoe tourisme responsable. Izy no Monsieur Roko izay loham-pianakaviana amin'ity tokantrano ity. Izy no Madame Yaja izay vadiny dia ireto ilay zanany anankitelo Irojo, Kanto, Diary. Ny firenena mahanta sy andalam-pandrosoana matetika no ampiarana ny tourisme durable na tourisme participatif maneran-tany. Isan'io i Madagasikara. Voalohany, mampitombo loharanom-bola ho an'ny mponina ety ifotony. Faharoa, miaro sy mikolo ho azy ny kolontsaina ny biazana, indrindra ny zavaboary, izay eo ihany no lasa entam-barotra ho an'ny fizahantany ety fotony avy eo. Ny mpizahatany avy amin'ny firenena mandroso no mpanjifa, ny volon-tany noho ny fikoloana ny zavaboary izay no mazana mahasarika azy ireo hitsidika any ambanivohitra. Izay vao ny fitsimbinana ny maha olona noho ny elanelam-piainana misy amin'ny firenena mandroso sy firenena andalam-pandrosoana. Tranga matetika miteraka fanampiana amin'ny tetikasa na fikambanana ifotony misy ifandraisana amin'ilay toeram-pizahantany. Raha ny toeram-pizahantany fantatsika eto Madagasikara zao dia tsy handalo eritreritra mihitsy ny eto Atsinjony Ampangabe fa nataony agence de voyage et tour opérateur Gotravel toeram-piatoana ho fampafantarana ny fomba fiainan'ny tambanivohitra manodidina n'Antananarivo sy hamoronana loharanom-bola ho an'ny fianakaviana Roko ao anatin'ny fampiarana sy fampiroboroboana ny tourisme durable eto Madagasikara. Ho an'ireo vahiny izay tonga rehetra miaraka aminay dia mandalo eto ary misy fiatoana kely ataon'izy ireo eto amin'ity toerana ity. Dia ao anatin'izany fiatoana izany no hanoloran'izy ireo izay zavatra rehetra vokatry ny tany mba hampisehoana ny maha-malagasy na ny katsaka na ny vomanga na izay rehetra vokatra amin'ny fotoana izay andalovan'ny vahiny eto. Ao anatin'izany ihany koa no hanomezan'ny zareo fanampiana ho an'ireo fianakaviana ireo satria ry zareo ireo dia tsy manana afa-tsy ny fiompiana sy ny fambolena ary ny zanak'izy ireo koa dia mbola mianatra izay any amin'ny atao hoe école privée izany nefa tsy ampy ny écolage. Ao anatin'izany misy an'ilay zanany izay lamatoa 3e izay mbola vonona ny hanohy fianarana hatramin'izao ka izay no ahatonga anay manampy an zareo amin'ny alalan'ireo vahiny rehetra izay tonga mandalo eto amin'ity toerana ity. Hatramin'ny fandraisan'ny fianakaviana Roko sy Gotravel dia tsy ahina intsony ny fianaran'ireto ankizy reto na dia sekoly tsy miankina aza no andrantovany fahalalany ny Ampangabe
3 kilometatra miala eto Antsinjony. Nahalosaram-pianarana ankizy ara-dalàna, nahavidy telo kisoa avy amin'ny vola R1,000 alohan'ny mpizahatany tsirairay mpiato eto. Dia tena fahandrinay fady mihitsy mba ho lasa lavitra ny zanakay, mba tianay mba ho afaka mahay fianarana ambony ohatra mba na ankoatra ny baka ara zany mba fahandrinay vady. Fa ina sinavy faram-pianarana nataonareo vady? Tena ny anay zao mbola vory samy ty 4 farany. Mazava ho azy fa tsy mahafantatra ny atsimo sy avaratra amin'izay fizahantany ingaro koa, fa toromarika avy amin'ny Goatravely avokoa no andraisana vahiny sy hitondrana ny fanorona ny fiainana andavanandro ny tambanivohitra, mba tsy hampibirioka ny hevitra ao anatin'ny tourisme durable, izany hoe mba tsy ho ny fahantrana no arantin'ny mpizahatany fa ny fomba fiainana ny biazana hatramin'izay na ny authenticité. Tsisy fanofanana fa ny tena natoraly izay tena hoe maha-izy any zareo manokana mihitsy no naseho, ary izay zany ny tena nangatanay koa hoe tsy hiova maha-izy any zareo izy fa izay maha-malagasy azy izay mihitsy. Zareo tsy manana complexe fa tena hoe izay mihitsy zany no maha-izy azy, dia izay no naseho any amin'ireo vahiny ireo. Izay vahiny tonga teto aloha dia faly ary tena tohana daholo mahita ny fomba fiainany satria asehony avokoa na ny fomba fiainany ao an-trano na ny aty ivelany, izany hoe mitsidika ny ao an-tokantranony zany le vahiny rehefa tonga eto dia tena mijery ao dia ampisehony zareo daholo hoe izao ny fomba fiainanay. Andehany arahintsika ny fitarihana na fanoroana ataon'ireo koa rehefa mandalo eto ny mpizahatany. Ato zany kisoa zany mipetraka ato, dia ny ombindray mbola tsy mahay mipetraka anazy fa samy atokana ny kisoa sy ny omby. Manana kisoa anankiroa zao zay dia omby anankitelo. Aman'inona izy atambatra amin'ny trano ohatry zao? Le fandriampahalemana zany dia izay no anaovana azy aty an-trano mihitsy, fa amin'ny alina ihany izy zany nefa nefa amin'ny atoandro izy dia avoakanay aty amin'ny fahatra aty. Ty tsika dia miakatra aty zany. Ty zao tohatra zany, ty vao lala tsara hoe miditra ty dia ato zany le efitra iray le asina omby ato. Dia miakatra mankaty ambony indray zany ny tohatra. Mankaty ny tohatrantsika ty. Miakatra aty amin'ny lala tsara aty tsika. Ato zany lala tsara dia ato zany lakozia ato andrefana. Lakozia ato andrefana dia ao fandrahoana sy ny kojakoja rehetrarehetra ao an-dakozia. Dia miakatra mankato ny miakatra ato zany ny fandriana ato dia ato daholo ny entana izay ilaina momba ny hoe amin'ny alina, amin'ny azo ampiasaina amin'ny atoandro ohatr'izay. Ny ankizy eto no matory ny ankizy fa izany hoe asorina fotsiny ilay fandriana rehefa amin'ny atoandro dia eto ny lehibe eto. Rehefa manoro ohatr'izao nareo ahoana ny fahitanareo ny fihetseham-pon'ilay vazaha? Rehefa manoritra ohatr'izao zany izay dia mahafinaritra anazy mihitsy ny azy ilay izy zany hoe ny azy zany tena jerevana mihitsy zany, tena tsy misalasala mihitsy izy zany na ohatra hoe misy taina omby any ambany any, ohatra hoe misy taina kisoa any, dia tsy misalasala mihitsy izy miditra any tonga dia mijery sady maka sary izy. Mahafinaritra anazy mihitsy zany ilay izy, mahafinaritra anazy. Hatramin'ny nisin'ilay fitsidihana teto aminareo, inona ny zavatra niova tamin'ny fiainanareo hatramin'ny iarahan'ny niasa tamin'ny Goatravely? Izay zany tena hita hoe mba nisy fiovana mihitsy na ohatra hoe ao amin'ny fianaran'ny ankizy na ohatra hoe fivelomana zany dia hita hoe tena nisy fiovana mihitsy hatramin'ny niarahany niasa efa herintaona zany izao. Ny guide touristique no mpanazava ny hevitry ny firafitry ny trano araka ny fomba malagasy nitarihan'ireo koa antsika teo. Izany hoe ny dikan'ny fitodiky ny trano, fipetraky ny biby fiompy amin'ny rihana ambany sy ny lakozia amin'ny trano fandriana. Tahaka ny rindran'ny tranon'ireo koa teo iny daholo manko ny rindran'ny trano malagasy miaina ambanivohitra eto amin'ny manodidina ny Antananarivo. Raha vao lany ilay pile amin'ny radio zany dia reny nataonay amin'ny Pétrole. Aiza io? tony ampoly tony Mandeha amin'inona io? mandeha amin'ny pile. Paipaika tsy ampoizina sy isan'ny itiavan'ny mpizahatany miditra tokantrano ambanivohitra tahaka ireto koa ity fomba fandrehetan'ireo koa takamoa avy amin'ny vatoaratra ato amin'ity. Fanaovana ilay jiro zany rehefa lany zany ilay pile amin'ilay radio dia io ihany nasolo anazy dia ino alefa amin'ilay jiro rehefa hita hoe tena maizina zany izy dia soloana an'io. Soloana an'ilay pile. Dia nareo manamboatra an'ilay fitoerana pile? Tena vidiny reny. Vidiny any an-tsena reny dia fa sady mampiasa pétrole ihany zany zay ilay pétrole koa ilay sady tsy dia mety ilay mamofona be amin'ilay zaza, mbola misy zaza dia tsy dia mety.
dia rehefa amin'ny alina dia io nampirehetinay dia tsy mampirehatra pétrole fa izy nampirehetinay paraparaina ny andro. Dafara zany spécialiste amin'ny fanaovana mokary ato. Izy no tena spécialiste izany mba manampy anay rehefa misy mandalo ohatr'izao. Rehefa fantatra fa ho betsabetsaka ny mpizahatany handalo dia antsoiny i Dafara hanampy amin'ny fandrahoana mofo gasy. Misy fiaraha-misakafo amin'izy menakavy manko ny fandrindrany Gotravel ny fiatoana eto mba hitsakoany mpizahatany ny vokatry ny tany eto Antsinjony. Tsy mandeha ho azy ny fandrindrana na fampiarana ny tourisme durable ety fotony fa efa nisy dinika matipaika mialoha concept sy kajikajy ny arahana tamin'ny mpampiasa vola sy ny mpandraharaha mba hifanaraka amin'ny politika mpanjakana amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany maharitra. Ny orinasa tsy miankina National Tourism Development na NTDSA dia manentana ny mpampiasa vola hifantoka kokoa amin'ny fampiroboroboana ny tourisme durable ho fitsinjovana ny toe-kareniny fotony. Manohana ny fanitsehana ny soatoavina ny kolontsaina ny biazana ho lasa entam-barotra ny fizahantany ary fiarovana ny tontolo iainana sy fanjifana ireo vokatra eny an-toerana ho an'ny fandraharahana ara-pizahantany. NTDSA no orinasa mpitantana ny hôtelim-panjakana sy lovakolona patrimoine hôtelier malagasy hatramin'ny taona 2024 ka mialohany hamantarantsika ireo aktivité toanany NTDSA amin'ny fampivoarana ny tourisme durable eto Madagasikara izay dia andeha arahantsika ny fahatsapany orinasa ity ny tontolo ny fampiasam-bola amin'ny fizahantany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ratsorina mbola tsy dia tonga amin'ny tanjona irintsika sy ilaintsika angambany le izy raha oharina amin'ny atao hoe potentialité misy eto Madagasikara. Ny antony moa dia mety maromaro, resaka ara-politika izay manahirana ny mpampiasa vola ny hiditra amin'izao fotoana izao aloha mazava loatra fa rehefa mino fa atsoatsy ilamina zany resaka ara-politika zany eto amintsika dia ho afaka izay sakana anankiray izay. Anisan'izany ohatra ny resaka hoe tsy fahazoana mividy tany, fahaiza manao ny malagasy eo amin'ny sehatra zany hoe qualité ny main d'œuvre mety tsy dia ary fomba loatra zay mahatonga hoe mbola ilaina ny resaka fampiofanana, ilaina ny atao hoe accessibilité ozy ny fiteny vahiny amin'ireny toerana fizahantany ireny nefany eto amintsika mbola somary manano sarotra zay na amin'ny resaka lalana zany na amin'ny resaka capacité d'accueil ny aéroport investissement dia misy foana ary mitombo hatrany tombo na ny resaka infrastructure io zay raha antsika mahita angamba fa ombenombeny amin'ireny toerana manatantara sy manan-danja ireny misy infrastructure foana mitsangana zany midika fa misy le investissement. Nefa averiko indray raha oharina amin'ny tokony isy eto amintsika dia mbola lavitrezaka, zany hoe mbola malalaka ny sehatry ny fandraharahana sy ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny fizahantany raha eto Madagasikara no tenenina. Ahoana ny fomba hiatrihan'ny NTDSA ireo olana ao anatin'ny fahalalahan-tsena ny fampiasam-bola eto Madagasikara ireo? Ny NTD manokana miezaka mba hanana atao hoe portefeuille moa filazana zany zany hoe zavatra ho trandrahana ka ahitany ny NTD tombontsoa sy mba hisy fiandraikany io amin'le toerana izay anaovana azy. Anatin'izany moa zany miezaka zay ankehitriny mitady toerana, mitady tany dia hiezaka hampiditra mpandraharaha na mpampiasa vola hiasa amin'ireny toerana ireny misehatra ny fizahantany mazava loatra. Ao raha teo moa amin'ny atao hoe promoteur des investissements ny NTD ny fitadiavana lalana mba hahafahan'ny mpandraharaha sy ny mpampiasa vola na vahiny io na tompon-tany hiasa eto Madagasikara. IDBM zao izay efa manao zany hoe promotion des investissements eto Madagasikara fa ny iarahany miasa aminy mazava loatra fa dia ny misehatra ny fizahantany manokana ka atoato dia tsy maintsy misy ny fifanantonana amin'ireo atao hoe mpiara-miombona antoko ireo mba hahafahana mametraka an'izay hoe sehatra sy fahalalana eo amin'ny sehatry ny fampiasam-bola ao amin'ny fizahantany zany. Manana anjara borika
Amin'ny fampivelarana ny tourisme durable eto Madagasikara ihany koa ny orinasa NTD. Amin'izao fotoana izao moa misy karazana laminasa vaovao natao hoe orientation stratégique vaovao napetraky ny conseil d'administration. Fa manomboka izao dia ny fandraisana anjara rehetra dia tsy maintsy mikendry hoe hisy tombotsoa ho an'ny communauté locale, mpandraharaha mazava loatra ary ho an'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany amin'ny ankapobeny ao anatin'le toerana izay anaovana ny letsika. Ka zay zany no takina manomboka izao ho an'izay mpiara-miambinantoka rehetra. Betsaka ny sehatra amelaran'ny NTD ny fampahafantarana sy fandresen-dahatra hisarihana ny fampiasa vola amin'ny fizahan-tany eto Madagasikara na eto an-toerana izany na any ivelany. Maro moa ny zavatra efa nitanterana ato anatin'izany, fandraisana anjara sy ny fanohanana ny hetsika isan-karazany izay tanterahana eto amin'ny firenena, indrindra reny hetsika ara-pizahan-tany toy ny festival des baleines, ny festival isan-karazany izay tanterahana manerana Madagasikara, misy ny any Morondava, ny any Endasibe sy ny sisa. Ao koa moa vao tsy ela zay le haify mampihavana indray fampiroboroboana ny resaka nahandro zany, nefa ampiharina amin'ny fizahan-tany ihany koa. Ao ny fandraisana anjara amin'ny hetsika na eto Madagasikara na iraisam-pirenena zany, ny fivoriana forum sy ny sisa. Anisan'izany moa ny IDM, ny FIM, misy ny fandehanana tany ivelany nandray anjara koa amin'ireny hetsika iraisam-pirenena. Farany teo zao dia nandray anjara mavitrika ny NTD tamin'ny Topresa sy ny Grand Pavoa tany La Rochelle, anisan'izany. Fitaovana iray manampy ireo sehatra ireo ny fananany NTD-SA ny Sitmada Invest Tour, tranokala ahazona mitrandraka sy misarika ny mpampiasa vola amin'ny fizahan-tany eto Madagasikara, miaraka amin'ireo vaovaon'ny fizahan-tany ara-potoana manampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, tsy amin'ny fampiasam-bola na fandraharahana ihany fa hatramin'ny fandrindrana fitsidihana tian-katao amin'ny toeram-pizahan-tany eto amintsika. Isan'ny lahatr'asa na aktivité ataon'ny NTD-SA ny atao hoe éco-geste na fihetsika ekôlôjika fanajana ny tontolo iainana ho an'ny fizahan-tany. Tena asa mifandray amin'ny éco-geste ataon'ny National Tourism Development dia ny fampahafantarana ny olona ny bonne pratique en tourisme durable, izany hoe geste écologique zany. Ataontsika hoe fihetsika hitandrovana sy arovana ny tontolo iainana, izay izy amin'ny ankapobeny. Mizara roa aloha ilay fanentanana, araka ilay tenenina teo hoe misy ny fanentanana eo anivon'ny mpandraharaha sy ny mpampiasa vola dia entanina izy ireo mba hampiditra n'izay fomba fijery amin'ny fizahan-tany mahatraloha vain-jafy izay amin'ny fomba fitantanany sy ny fomba fandrarahany. Ao anatin'izany ohatra hoe entanina mba hampiasa ny vokatra eo amin'ny toerana izay misy ny ataontsika hoe hôtely ny ohatra na ny toeram-pisakafoana na ny toerana izay fitsangatsanganana mba hampiasa ny vokatra eo an-toerana, hampiasa ihany koa ny fahaiza-manao eo an-toerana. Entanina ihany koa zareo sy ampirisihana mba handray anjara amin'ny fivoaran'ny tanàna izay misy azy amin'ny fanabeazana ohatra, amin'ny fandraisana mpiasa eo anivon'ny zareo izay eo amin'ilay toerana misy azy ihany zany ka izy ihany no mampiofana anazy. Dia misy indray fanentanana atao ho an'ireo mpizahan-tany dia maromaro ny fomba nentinay hanaovana anazy izay. Ohatra hoe tamin'ny journée mondiale en tourisme dia nanao fanentanana izay sady fampilalaovana ihany koa izay olona rehetra nitsidika ny stand-ny NTD zany dia nahita kilalao izy ireo mitondra lohateny hoe éco-lalao, izany hoe fampahafantarana ny olona aloha hoe inona avy ilay singa enina tafiditra ao anatin'ilay éco-geste, inona avy ilay zavatra afaka ataontsika tsirairay avy ho tonga any amin'izany hoe fizahan-tany maharitra lovain-jafy izany. Dia eo anivon'ilay teneniko teo indray hoe mpandraharaha sy ny mpitantana sy ny mpampiasa vola dia misy ireo atelier izay efa noman'ny NTD teo aloha. Tao anatin'izany izao ohatra ny atelier momba ny hoe tourisme durable sy ny énergie renouvelable, hanomezana vahaolana ireo mpandraharaha
eo anivon'ny fizahana tany hoe inona avy ireo vahaolana afaka ampiasaina izy ireo. Hiverin'ity atsinjony ampangabe isika hahita mivantana ny voalazany an'ity DSA teo mikasika ny tourisme durable. No efa azo aroso koa ny mokariny endasin'ny dafara fa ity kafe sy dite karakarain'ny Lorety sy isan-dasany. Tsy hoe ny fandalovany ekipan'ny Go Travel sy zahatany teto noho ny karakarana sakafo toy izao fa tafiditra ao anatin'ny fanehoana ny fomba fiainan'ny tantsaha malagasy eto anivon-tany ho an'ny mpizahatany ampandalovany agence de voyage et tour opérateur Go Travel eto amin'ny Roko. Misy lamina tsy maintsy atao mialoha nefa. Miantso andro zareo zahay 2 andro mialohan'ny fotoana andalovan'ilay mpizahatany eto amin'ny zareo dia izay vokatra rehetra mety misy eto amin'ny zareo na katsaka araka ny teneniko teo na mangahazo na vomanga na ronono izay vokatry ny tany sy vokatry ny biby dia izay no atolotry ny zareo an'ilay mpizahatany dia misy ny fandraisana anjara izay atolotray sy izay mety atolotry ny vahiny ho andry zareo. Arakaraky ny fotoam-bokatra zany ny fandrosoana ny sakafo vokatry ny tany. Dia ohatrohatran'izao zany ny zavatra aroso ny reto fianakaviany reto miresaka manao tea time, izany hoe izao moa zany ny vokatra misy amin'izao fotoana izao dia izay no arosony zareo ho anay ampisehoana anareo hoe ohatrohatr'izao ny zavatra ataonay sy ho arosony zareo rehefa mijanona eto ny mpizahatany miaraka aminay. Inona sena avy zany Ny kotrana malagasy zao no eto misy ny mangahazo sy voanjo dia misy ny mofogasy dia misy ny dite dia misy ny kafe fa zany hoe rehefa misy moa zany vokatra ny katsaka dia katsaka, misy ny vomanga dia vomanga, mananasy arakaraka izay zavatra vokatry ny tany misy vokariny zareo ihany no atao eto. Ity projet ity dia nanomboka tamin'ny herintaona izay ny fanarahanay tamin'ny zareo tamin'ny fitsidihana voalohany nataon'ny mpiara-miasa aminay avy any Londres dia izy no nahita an'ity toerana ity dia tena tiany tanteraka ary te hanampy tanteraka ny reto malagasy reto izy dia izay no nahatonga anay nanampy andry zareo ary napiditra an'izany fitsidihana fisarana eto amin'ity toerana ity zany isaky ny mandalo avy any Antananarivo na avy any Tuléar ny client anay dia tonga eto mpizahatany miara-miasa aminay. Averina indray fa 720 kilometatra miala an'Antananarivo renivohitra manaraka ny lalam-pirenena fahafito no misy ny atsinjony anatin'ny fokotanin'ny Ampangabe, commune Behenjy. Fa toerana maro manamorona ny lalam-pirenena firiariavan'ny mpizahatany eto Madagasikara no azo anaovana fihetsika tahaka izao mba hiantefa mivantana amin'ny mponina ety ifotony ny vola voasariky ny fizahantany eto amintsika. Eo koa ny fivelaran'ny fifandraisana amin'ny mahaolona sy fifanakalozana kolontsaina sy fomba ampiainana amin'ny vahiny mpitsidika sy tompon-tany tsidihiny. Maha tourisme responsable an'ilay ataonay dia efa hazavainay hoe maha malagasy ny fiainana tena malagasy any ambanivohitra no asehoanay anazy, tsy hoe fanambaniana angamba fa tena hoe ny fiainana tena fiainana andavanandro, mpiainan'ny olona aty ambanivohitra zany no asehoanay satria tsy any andrenivohitra ihany ny fiainana fa misy koa ny fiainana aty ambanivohitra. Maromaro ny tahaka ny agence de voyage et tour opérateur Go Travel ao anatin'ny fampiroboroboana ny tourisme durable eto Madagasikara. Santionany ihany amin'ireo fianakaviana malagasy izay misitraka ny vokatra izay fizahantany matra izay inona rahantsika teo iny dia ny fianakavian'ny Roko izay monina ny atsinjony Ampangabe. Iny ihany koa no azo natolotra taminao aloha tamin'ity androany ity amin'ny heriny dia lohahevitra hafa indray no entina amintsika atao anatin'ny fandaharana zahatany. Isaorana ireo mpiara-miasa tamin'ny fanatotosana ny fandaharana iny ny ekipa rehetra teto amin'ny televiziona malagasy ianao nanaraka izany tany atokantrano tany. Isaorana ihany koa ny National Tourism Development na ny NTDS, ny Go Travel, Yannick Beauté mpanao tarehy taovolo ary ny boutique Majesty ery Ambatonakanga Papekanjo. Dia manome fotoana ho anao indray ho amin'ny heriny an'ito izao. Veloma tompoko. Vous avez regardé Zaatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez, Afakamba Fanarchantianao.